Nanomboka ny taona 2024 no napetraka ny rafitra isamparitra amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny fampiofanana eny ambanivohitra izay nasiana lasim-piofanana nampitovy lenta ka namaly ny filan'ny tanora isamparitra. Iraka nanatanteraka izany ny fandarana asa forma prod eo ambany fiahiny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiny ny vita vola. Tanora miisa 3 sy hetsy ary teknisianina 27 no nahazo fampiofanana arak'asa nandritry ny 10 taona nisian'ny fandarana asa teto Madagasikara izay mitondra fanatsarana ny teknika mpamokarana tamin'ny alalan'ny fampiofanana tao anatin'ireo faritra 12 niasan'ny forma prod. Ny 14 janoary 2024 ary dia nisy ny atrikasa ny zarana sy nanehoana ireo vokatry ny zava-bita tamin'ny fanatanterahana ny paikady nasionaly momba ny fampiofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra nety ny fandarana asa forma prod. Ny atrikasa izay atrehantsika androany dia atrikasa ifampizarana ireo atao hoe zava-bita na atao azo ny fandarana asa forma prod nandritra n'izay 10 taona mahery niasana hatramin'ny isiany fandarana asa ary tena ivohitra be lehibe ao anatin'izay ihany koa ny fijerentsika ny mahakasika an'ireo ataontsika hoe akita ao anatin'ny paikady nasionaly momba ny formation agricole rurale na ny fampiofanana amin'ny ara-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tanjon'ny fandarana asa forma prod ny fampananana asa ireo tanora ka hahatonga azy ireo ho matianina. Tratra izany tanjona izany ankehitriny satria mahery ny 5 alina no efa manana asa mendrika sy mahavelona eo amin'ny sehatry ny famokarana ary nampivoatra ny farim-piainany tamin'ny alalan'ny fampiofanana isan-karazany sy fampitaovana nentin'ny fandarana asa ka nampitombo ny tapamokarana teto Madagasikara. Dingana ao amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izany. Efa tratra ny tanjona ny hoe navita nanofana tanora eo amin'ny 3 sy arivo fandarana asa fa ny tena ezaka tanterahantsika amin'ity taona ity zany amaranana fandarana asa dia ny fampananana asa n'ireo tanora ireo izay raha ny tanjona napetraka amin'ny fandarana asa moa dia eo amin'ny 7 alina eo amin'izao fotoana izao tsika eo amin'ny 10 alina eo zany ireo tanora izay efa manana asa mendrika sy mahavelona zany amin'ny asa famokarana. Dia izay zany ny tena tanjona ho an'ny fandarana asa. Ho an'ny paikady nasionaly momba ny formation agricole et rurale kosa dia araka ny efa voalazan'ny ramatoa sekretera général teo dia ny fanohizana azy satria amin'izao fotoana izao zany ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy dia manao jeritody, manao bilan ilay SN fara voalohany ary efa manatanteraka zany ny fandrafetana n'ilay SN fara faharoa izay manohy ny asa natomboka tamin'ny paikady nasionaly voalohany. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fanitarana ny toerana iasana, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe lalàna maro isan-karazana ife ny fampiofanana arak'asa eny amin'ny famokarana eto Madagasikara. Amin'izao akatoky ny famaranan'ny fandarana asa izao ary dia misy ny fampaharetana ho fitohizan'ny asa izay iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka maro amin'ny fanohanana sy fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tanora. Efa tafapetraka ihany koa ny tambazotra Farmada ka zava-dehibe ho an'ireo tanora nahazo fiofanana ny fisian'ny forma prod tamin'ny fanatsarana ny teknika mpamokarana nahatonga azy ireo ho lasa tanora tsara ofana, ho lasa tanora tsara ketrika izay makany amin'ny tanora tsara fiary ary miafara amin'ny tanora tsara fianatra ankehitriny. Ny formation moa zany 10 mois zany le nataony atao dia ataony efa ny filera jiaby raha vao agnatin'ny fiompiana sy fambolena atao aby izy rehetrarehetra fa ny tena hoe ina le tena hoe safidiko dia zay le nahatonga anay safidy ny fiompiana trondro nefa tsy ny fiompiana trondro ihany koa nefa fa maro ny nalily anay atao anatin'le fiofanana dia nanao sady nanao ny lavanio na mbola lavanio moa zany no ny ompy trondro no ny ompiny kankana le avy any ivelan'le sady fanafody zany dia niprovande tena hoe nampiarina zany le teknika azo dia taty afara fikaroto ty tonga dia fa nisy tombony taminay zany ny fanaovako an'le fiofanana satria raha taloha zany mbola mamokatra eo amin'ny zara raha ampy 10 kilo fa raha taty afara amin'izay zany dia lasa mba nahita 70 kilo isan-taona. Zay moa teo moa zany hoe tsy dia hoe tsy nijanona tamin'ny resaka hoe fiompiana trondro na fiompiana kankana ihany za fa nanao ihany koa ny fambolena lavany. Avy eo zany ianao vita le formation niaraka tamin'le fiompiana trondro dia nampirafesina niaraka tamin'iny le fomba fambolena vanille fa mbola tsy nara-penitra zany tamin'le nanaovana tamin'ny voalohany dia tao anatin'le formation ihany koa zany nanaovana an'izany nahaizana zany tonga dia vao tonga dia niazakazaka tamin'ny toerana le nambolena anazy zany
tamin'ny 2018 nanao anazy voalohany de mbola 5 kilo izy de raha voanazy fiofanana am'zay taty tamin'ny 2019 de am'izao zany vinavinako aminazy am'izao am'ty taona ty eo amin'ny 300 kilo na 400 kilo eo zay zany vinavinako aminazy eo am'izao